Lioka toko 15. Zay no perikopa akantsika afatra anio riavana. Ny loha hevitra diniantsika dia hoe ambarao ny fahafana ao amin'ny tompo. Riavano, misy fahavalo tena mampahory antsika mpino, nefa indraindray tsy fantatsika teny Demonia zany. Ary zany no isarian'ny fanahy masina ny saintsika amin'izao alahady farany izao hoe Ianao ve efa afaka tamin'ny Demonia, efa afaka tamin'ny Demonia. Ny Demonia riavana dia lazain'ny jiosy, etson'ny jiosy ireo andriamanitry ny jentilisa. Petera miantso ny Demonia hoe anjely nanota. Paoly kosa dia mampitovy azy amin'ny sampy. Hoy izy hoe ianareo zay manao fanatitra ho an'ny sampy any amin'ireny tempolin'ny sampy ireny dia tsy iza fa ny Demonia no anateranao sampy. Zany hoe ireo olona zay mankeny amin'ireny hoe doany sy ny toerana fanompoan-tsampy isan-karazany riavana, manao fanatitra ho an'ny sampy dia ozy izy Paoly hoe manao fanatitra ho an'ny Demonia ianao riavana. Ary te hanafaka anao amin'izany tompo. Rehefa miteny teny am-piandohana efa afaka amin'ny asan'ny Demonia ve ianao, zany isan'le asa fanandevozana tiany tompo hanafana antsika riavanao. Inona ny fahamarinana voalohany ambaran'ity texte ty riavana? Fahamarinana voalohany dia hoe personne ny Demonia. Zay ny fahamarinana voalohany. Tonga any amin'ny tanin'ny Gerasena Jesosy dia fanena amin'ny lehilahy anankiray manana Demonia. Jereo tsara riavana hoe le lehilahy no manana Demonia, fa tsy le Demonia ny hoe manana an'le lehilahy. Raha lazaina amin'ny teny frantsay hoe ao amin'ny soratra masina riavana, tsy marina le filazana hoe misy olona possédé na le hoe possession démoniaque. Zavatra lazain'ny soratra masina, ny testamenta vaovao, dia hoe misy olona amin'ny teny grika na teny frantsay moa izy dia hoe démonisé. Zay ny tena marina. Démonisé zany hoe misy Demonia lasa tafiditra ao aminy ao dia manan-kery aminy, mi-influencer azy, fa izy tsy possédé. Misy kristianina mety démonisé riavana, fa le kristianina efa vidiany Jesosy amin'ny rano dia an Jesosy izy, zany tsy miova zany. Le kristianina efa an'ny fanahy masina, tsy miova zany. Fa noho ny anton-javatra sasany eo amin'ny fiainany dia misy Demonia mety tafiditra ao midémoniser azy manan-kery aminy tahaka an'ity lehilahy eto amin'ny tany Gerasena ity. Dia miditra ao izy fanlazaintsika hoe personne. Amin'ny maha-personne azy riavana dia afaka miteny izy. Zay no hitantsika amin'ny 2:7. Mahita an Jesosy le Demonia dia hoe niankohoka eo anatrehany dia miteny miteny amin'ny feo mahery, moa mifaninona akory za sy ianao ry Jesosy, Zanak Andriamanitra Avo Indrindra. Miteny le Demonia satria personne. Aorianao izy mifona mangataka, miteny izy satria personne riavana.
ary satria isy persona dia eto izy miteny amin'ny feo mahery mody midery fa vo izy matahotra izy a satria persona. Le demony ry havana dia mahafantatra tsara momba an' Jesosy. Moa mifaninona akory za sy ianao ry Jesosy, Zanak Andriamanitra Avo Indrindra, fantany tsara momba an' Jesosy ry havana. Fa ny mampalahelo dia zao, tsy mampiova ny fiainana zany, fa le asa fampahoriana efa kasaina no tohizana ato amin'ity lehilahy ty. Ary ohatran'ny olona sasany any ange zany ry havana, fantany tsara ny fiantsoana an' Jesosy hoe Zanak'Andriamanitra, hay ny manampy hoe Zanak'Andriamanitra Avo Indrindra, fa tsy manova ininona ao amin'ny fiainan'le olona zany. Le olona miteny izany, mandalina zany izy amin'ny katekisma, fa tsy manova ny fiainany zany. Fa le demony zany niditra tao amin'le lehilahy, midemonize azy, manan-kery aminy. Inona ny zavatra nataony? Tantarain'ny soratra masina eo hoe nandroaka azy a ivelan'ny tanàna. Ary le demony io zany a manan-kery ao aminy a dia hoe lasa mampitanjaka azy, efa tsy mitafy lamba ntsony, tsy comportement normal zany, fa le herin'le demony a miasa ao aminy. Ary ny herin'le demony miasa ao aminy iny ry havana no nitaona azy ho eny am-pasana, ho eny akaiky ny fasana, hitoetra eny am-pasana, nilozana ny ankonana, nilozana fiarahamonina any am-pasana izy. Zany ny asan'le demony ry havana. Maheno izy satria persona, manatsofina izy. Dia tenen'i Jesosy amin'ny 9:30 hoe iza moa ny anaranao? Dia ozy izy hoe legiona, fa demonia maro nefa niditra tao anatiny. Legiona. Mpandinika dia milaza fa hoe izany hoe legiona zany a, raha teo amin'ny romanina ny atao hoe legiona romanina, andihana miaramila misa 6,900 plus 200 ampitaingina soavaly. Zany le legiona niditra tato amin'ity lehilahy ty ry havanao. Ary izy miditra dia efa fantany tsara hoe araka Jesosy ny momba azy. Ary dia natahotra izy. Dia ozy izy 9:30 hoe fona tamin'izy, ny fona tamin'i Jesosy reto demony reto, mba tsy hakany amin'ny lavaka tsy hita nono. Satria ny apokalipsy dia milaza hoe any amin'ny lavaka tsy hita nono no hiafaran'ny demony a mandrakizay. Aza lefa any aloha zay mifona izy, miteny frantsay hoe supplier izy. Dia neken'i Jesosy ry havana le fifonan'le demony, tsy nalefany tany amin'ny lavaka tsy hita nono izy a, fa navelany a nakao amin'le andiakisoa. Maro moa ny fanazavana hoe maninona ny hoe navelan'i Jesosy any amin'le andiakisoa izy, fa tamin'izany andro zany, amin'le fotoanan'le perikopa, zany hoe kisoa zany dia lazaina hoe biby maloto, ary biby tena veta teo mason'ny jiosy. Ary dia hoe anamafisana fa hoe tsy tokony hikasika kisoa na andrarà kisoa. Dia navelan'i Jesosy le legiona hifindra ao amin'le kisoa ry havana. Dia inona ny zavatra nitranga? Lasa nivarina tany anaty rano le kisoa ry havana. Io persona io mila mitandrintsika, fa tsy hita maso io, tsy hita maso io, fa mafanahy mapersona azy. Izy a tsy maintsy a mitady a olona na biby a hitoerana. Fa maninona izy mitady olona na biby hitoerana? Tady olona na biby izy hitoerana
anatanterahana ny faratsiany. Ary reo ota rehetra misoratra masina reo saika hoe fikarin'ny fanahy ratsy, fikarin'ny demonia. Dia makao amin'ilay olona izy a, manan-kery amin'ilay olona izy a, manatanteraka. Azany a toetra ratsiny izany. Tsy maintsy mitady olona itoerana izy. Zany hoe rano, zay ny teny hoe ranoroahana tato amin'ity lehilahy ty izy a, dia nitalao tamin' Jesosy aloha zay ao amin'ilay kisoa. Fa jereo tsara, le kisoa ny tratrevatreva tany amin'ny antsana. Fa maninona le kisoa ny tratrevatreva tany amin'ny antsana? Satria hoe nidiran'le demony le kisoa ry havana. Nidiran'ny demony le kisoa. Ary tena hoe tsy zakan'le kisoa. Zany hoe itoeran'le demony zany. Dia alohan'le kisoa varina tany akady, alohan'le kisoa maty ry havana. Zany zavatra mitranga eto amin'ity tantara ity, ilazana amintsika hoe tena misy zany demony zany, ary misaotra ny tompo mampatsiahy antsika an'izany. Personne izy, tonga izy hampahory izy, ary tady a fomba sy fotoana hidirana ao amin'ny olona anankiray, anaovana ny asa matiny, asa fampahoriana, asa-pahafatesana ry havana. Zay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa dia zao: ny demonia dia manajamba sain'ny olona. Ny devoly a dia manajamba sain'ny olona. Ozy izy ny andininy fa fito amby telopolo. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tany Gerasena manodidina dia nangataka an' Jesosy hiala aminy, satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana atsambokely ka niverina. Ozy izy tsika ilay fahamarinana jereny dia hoe manajamba saina, ny sain'ny olona, demony ry havanao. Ozy izy ny texte nivakina teo hoe raiky tahotra. Raiky tahotra indrindra ny olona rehetra tao an-tanàna. Raiky tahotra indrindra. Raha ny normal angery havany, nahita n'io lehilahy hoe demoniaka sitrana, afaka, mitafy lamba normal, mipetraka arisaina ka mipetraka eo akaikin'i Jesosy io. Normalement nge le olona tokony hitolagaga, dia tokony hoe hidera sy hankalaza ny herin'i Jesosy. Zany tokony izy, tsy nisy naharay azy. Tantarain'ny soratra masina hoe nisy ny tomany ranomasom-pifaliana, ranomasom-pamonjena, tsy nisy an'izany teo, fa raiky tahotra indrindra ny olona. Raiky tahotra naninona? Nampatahotra ny olona nahita an' Jesosy nandresin'ny demonia. Nampatahotra ny olona nahita an' Jesosy nandresin'ny demonia sy ny fanahy ratsy. Nampatahotra ny olona nahita le demoniaka sitrana. Ry havanao, ny devoly no tsy faly amin'ny zavatra tsara soa ohatra ny zavatra hitantsika eto. Ny devoly no tsy faly amin'izany. Zany hoe matoa reto olona reto raiky tahotra. Ary indramiko ny tenin'ny tompoko la pasteur Arakotondrainy Johnson, dogmatisiana nananzenina izy azy zany teto amin'ny Fjkm, mpampianatra mpiandry. Ozy izy hoe rehefa manazava ny devoly ihany ny faly amin'izao zavatra zao. Amin'izany hoe ny devoly ihany no tsy faly azafady, ny devoly ihany no tsy faly amin'izao famonjena zao. Dia ozy izy misy fanahy ozy izy karazan'ilay tao amin'ity lehilahy ty amin'retolona salama ireto. Ozy izy hoe misy fanahy karazan'ilay tao amin'ity lehilahy ty amin'retolona
atao salama ireto. Ary zany no maraiky tahotra azy. Fa maninona izy ndraiky tahotra? Misy an'le fanahy ao amin'ny ry havana. Ary hitany hoe mahita faisana. Ho ihany pasteur Akotondrainy. Hitany hoe mahita faisana le mpanjaka sy le tompon'ireo fanahy reo. Dia raiky tahotra izy. Raiky tahotra izy. Ary zany no mahatonga azy ireo ny fony. Zany no mahatonga azy ireo nangataka. Zany no mahatonga azy ireo ny supplier an Jesosy hoe mba hiala. Fa manakotaba ny tany. Manakotaba tany. Ary zay le hoe fanajambana ny saina ataon'ny devoly ry havana. Jesosy tonga androaka ny fanahy ratsy. Izy ndray noroahana izy mpiray tanàna. Jamba ireo, jamba reo. Jamba izy nefa tsy mila mpamonjy. Fa tena hoe aleo ny very mandrakizay. Jamba izy ireo. Alohan'izy reto ny fijalian'le demoniaka e. Jamba izy ireo. Alohan'ireo le kisoro arivo. Zay hoe mariky ny fahalitoana sy ny fahaverezana, fahavetavetana teo amin'ny Jiosy ry havana. Aleo ry zareo zany. Aleo ry zareo tompontsoa arabola azo amin'ireo kisoro arivo ireo. Aleo ry zareo vola sy arena maloto azo amin'ireo kisoro. Zay le fanjambana ara-tsaina ry havana. Ary ho an'ny olona toy ny eto amin'ity tanàna ity, Jesosy tena hoe manova zavatra. Fa zao Jesosy mitondra fanafahana mampikorotana ny fiainany. Ary Jesosy mitondra fanafahana mahery harena. Tsy mila izany ny olona sy ajambain'ny Satana ry havana. Kanefa fahaverezana mandrakizay. Fahaverezana mandrakizay ny tambon'izany. Asain'ny tompo mandiny teny isika hoe ambarao ny fanafahanao amin'ny tompo alohan'izay arak'le vavaka teo hoe efa tena afaka venao amin'ny asan'ny demonia, efa tena afaka venao amin'izany fahajamban'ny saina izany. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia izao: manafaka amin'ny asan'ny devoly ao amin'ny ankonana ny tompo. Manafaka amin'ny asan'ny devoly ao amin'ny ankonana ny tompo. Hoy ny andiny fa 7:30. Ary ny lehilahy zay efa nivoahan'ny Demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy. Nefa nampodian'i Jesosy ka nataony hoe mody ihany anetranao. Ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Irahan Jesosy ty lehilahy ty hanambara amin'ny ankonany ny famonjena nataony taminy. Rehefa mitentsika ry havana hoe manafaka amin'ny asan'ny devoly eo amin'ny ankonana ny tompo, hitantsika tsara vao manomboka amin'ny Baiboly fa ny ankonana nge ny lasibatry ny devoly voalohany, ny ankonany no ny afitsiko ny devoly ry havana, no nahatonga ny mpivady voalohany ny sarantsaina, no ny afitsiky ny devoly ry havana, no nahatonga ny zanany ny rahalahy mamono ny rahalahy. Satria rehefa nalain'ny devoly fanahy Eva ry havana, Adama vadiny, Adama loha, tsy nahatohatra ny Eva zay mpitondra tenin'ny devoly tamin'ny fotoana io. Zany hoe le loham-pianakaviana no tsy nijoro ry havana. Ary eto koa ry havana, mbola lehilahy no nasian'ny devoly, lehilahy no nasian'ny Demonia, ary lehilahy no nafahan'i Jesosy. Ary dia asainy mijoro vavolombelona any amin'ny ankonany. Ty lehilahy ty nahita ny herin'i Jesosy, fahefany amin'ny fanahy ratsy, nahita ny fitiavany azy, ny fahasoavany taminy, dia nangataka izy hoe mba hitoetra eo aminy, hitoetra eo atongony, satria eo nahitany fitsaharana.
ary satry ny raha mba hoe anatin'ny ekipan' Jesosy izy hoe andeha hitory filazantsara, tsy navelan'i Jesosy izy rehefa tsy navelan'i Jesosy fa ny rahany ho any amin'ny ankohonany. Inona ny tiany soratra masina ambara amintsika tsy famonjena ho an'ny olon-tokana ry havana no kendren'i Jesosy ataon'i Jesosy, tsy fanafana olon-tokana fa famonjena mahatratra ny ankonana, ary rehefa tratra le ankonana dia famonjena mahatratra le fiarahamonina manodidina an'io ankonana io. Zany no hita eto amin'ny andininy 7:30 ry havana. Azo lazaina hoe mora ny mitoriteny any ivelany amin'ny olona tsy fantatra, fa sarotra mitoriteny amin'ny ankonana, sarotra mitoriteny amin'ny olona tena mahafantatra ny toetranao ary mahafantatra amin'ny antsipriany ry havana. Fa zany indrindra ny programan'ny Tompo, tiany Jesosy ho hitan'ny ankonany ny famonjena mahagaga zay azon'ity lehilahy ty tao amin'i Jesosy, tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary alay fisary an-tsaina angery havana, zavatra mety nitranga tao amin'io ankonana io ary za milaza fa mbola maro ny ankonana mbola todo zavatra tahak'izao ry havana. Vao nanomboka nanan-kery tao amin'ity lehilahy ty ny fanahy ratsy, dia fa nanomboka hafahafa fihetsika izy, hafahafa fiteny izy, hafahafa fiakanjo izy, manomboka manakirotarotana ny zavatra ao an-trano izy, mety efa hafahafa fijeran'ny ankonany. Ary matetika ry havana, ny olona demonisé dia mitoetra amin'ny lotsy amin'ny favoretrano, mety zany ty lehilahy ty. Hafahafa ny akanjo amin'ny farany moa izy dia teny hoe nampitanjahan'le fanahy mihitsy, farany dia nandao le trano, nakeny am-pasana nitoetra tany am-pasana, averin' Jesosy ao amin'ny ankonany ty lehilahy ty ry havana. Ary le izy le hoe nitanjaka tany am-pendohan'le tantara, ankehitriny dia hoe mitafy lamba. Le lehilahy mahery setra ny fatorana tamin'ny rojo, ankehitriny dia mipetraka amin'ny lamina eo amin'ny tongotra Jesosy. Le adala no ny herin'ny demony tao aminy, ary saina, miverina saina ankehitriny. Ary rehefa mitentsika famonjena sy fanafana mahatratra ny ankonana, inona ry havana fa fahitana ny fiovana teo amin'io lehilahy io dia tena hoe fanafody lehibe, fanafody lehibe ho an'ny ankonany, ary koa fitaomana ny ankonany ho amin'ny finoana marina, ho amin'ny finoana mahafonjy ry havana. Te hijery zay asan'ny demony ao amin'ny ankonanao Jesosy anio, indrindra eo amintsika lehilahy, loham-pianakaviana na ho loham-pianakaviana ry havanao. Ry havanao, tena misy zany hoe devoly, tena misy zany hoe demony. Ary raha ianao zay mihaino eto, misainany hoe tsy misy pastera zany devoly, tsy misy pastera zany demony zany, milaza aminao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny mahatonga anao tsy ny fisian'ny devoly dia satria tsy mino an'Andriamanitra tsotra izao ianao. Satria mazava ny tenin'ny soratra masina hoe zao no nisehon'ny Zanak Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Jaona 1:3. Ilaina ry havana ny psikiatra, ilaina ny psikiatra. Fa zao ny psikiatra manampy antsika amin'ny diagnostika, manampy fotsiny amin'ny diagnostika, fa tsy mahafaka fanaratsy zany izy, tsy maharoaka demonia zany izy, fa Jesosy ihany ry havana no manafaka sy manasitrana. Ny Tompo ry havana amendra fo aminao, ahatonga sainanao amin'izany hoe asan'ny demony zany, ary ampandiny tenanao ny amin'izay hoe asan'ny demonia ao aminao.
fa mazava ny teny fampitreretana taon'ny Petera hoe tandremo ange fa ny tevolo fahavalonareo de mandendeha tady zay arapana, mandendeha izy mitady zay arapana, mandendeha izy mitady zay varavarana ao amin'ny fiainantsika navelantsika hisokatra hidirana, mitady zay varavarana sokafantsika hidirana ry havanao apetrehitra antsika mba samy ho mailo amin'izany hoe fisian'ny asan'ny demony zany isika. Ary rehefa hitantsika zany hoe asan'ny demony zany de tsy ataontsika fomba fotsiny fa tena hoe inontsika ary ho raisintsika ho fediana ara-panahy lay fiteny sy lay fomba manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompony hery sy ny fahefana rehetra mandidy ianao asatana, mandroaka anao asatana, tsy hananan-tsara ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainan'ny ankonako ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.